Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire: je t'aime Seigneur aujourd'hui, car tu veilles sur moi et tu prends bien soin de moi. Oh oui, je te loue, je t'adore, je célébrerai ton nom. Fifaliana manokana ho ahy, fifaliana koa any Aminadavy izay ety aloha androany no miaraka aminao eto. Na eto atoerantsika na amin'ny tambazotra dia faly zahay mirary sabata feno fitahiana, sabata feno fahasambarana, sabata feno fitsarana ho antsika tsirairay avy.
na inona mety ho vesatry ny herinandro izay nilalovanao na tao ny olana, mety tao ny aretina, mety tao ny zavatra maro samihafa ny famahofao dia fotoana indrindrany io ametrahantsika izay mavesatra rehetrarehetra eo an-tongotry ilay mpahary atsika, eo an-tongotry ilay mpamonjy atsika, ary izy manome toky atsika isan'andro fa izy no manavao ny zavatra rehetrarehetra, izy no manavao anao androany satria zavaboariny ianao. Tonga soa atao tranon'ilay ray tianao. J'aimerais souhaiter une nouvelle fois la bienvenue à tout un chacun, te souhaiter la bienvenue, que tu sois présent ici à Lola ou que tu sois derrière ton écran, et sens-toi à l'aise dans la maison de ton Père. Si tu es déjà dans la joie, et je le souhaite fortement, ou si tu as passé une semaine difficile, si ce matin tu ne te sens pas bien, si ce matin tu te demandes mais qu'est-ce que je fais là, j'aimerais te dire tout simplement que tu es au bon endroit pour déposer tous tes fardeaux, pour déposer toutes tes difficultés au pied de ton Père, au pied de celui qui te soulage de tous les maux. Et si on passe par des difficultés, par, de la lassitude, par l'incertitude, que l'Éternel t'accorde sa paix, son repos et sa joie en ce matin. Que l'Éternel te restaure. J'aimerais vous inviter à vous lever. Nous allons prier ensemble. Les enfants, nous allons prier. Je vous invite aussi à vous lever. D'accord ? Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous, pour les petits-enfants, pour les jeunes, pour les grands, durant cette semaine écoulée. Merci Seigneur parce que tu nous invites à nous reposer, à nous arrêter de nos activités pour pouvoir te louer et t'écouter ce matin. Inandriamanitro, faly tokoa izahay manatrika anao eto. Tonga eto an-tranonao izahay satria ianao no nanasa anay. Ianao no tia anay voalohany. Ary ianao dia manome anay izay rehetra ilainay rehefa angatanay amin'ny fonay sy amin'ny mpinoana izany. Ko misaotra anao izay Tompo izao fotoana manokana natokanay hiderana ny anaranao izao. Tompo, voalohan-teninay dia mangataka famelan-keloko izay rehetra. Eny mpanota tsy mendrika daholo izahay, mpanota eo anatrehanao, mety nisy ota tsy nahavitanay, adinonay nangataka famelana taminao fa amin'izao maraina izao Andriamanitro dia engany mba ho avelanao ny fahotanay rehetra. Dia irainay ny anaranao satria anao dia Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra, Andriamanitra manerina izao tontolo izao ka afaka manatrika anay n'aiza misy anay. Misaotra anao izay Tompo no tombontsoa rehetra nomenao anay dia nanomezanao ny ainao koa teo amin'ny hazo-fijaliana mba hisolo ny fahalemenay, mba hahatonga anay vovonjy. Misaotra anao izay no izany famonjena nomenao anay izany. Misaotra anao izay satria tafavoreto mifakaitatava amin'ireo namana aman-tsakaiza ny havana izay tonga eto. Ray eo zava-dehibe ny namoronanao ny olombelona mba tsy fanary izahay fa hirahina ary hiaraka mandrakariva hifaneo fifaliana sy fifanohanana. Koa ingany Tompo izany tombontsoa menao anay izany mba tsy handalo fotsiny aminay fa mba hifalianay manana ny hafa eo akaikinay. Io ny vady aman-janaka rehetra izay miaraka aminay na tsy eto koa fa lasa nanao vakansa na any toeran-kafa, ianao ny Tompo mba hitany tsirairay avy. Ary izao fanompoam-pivavahana izao dia isaoranay lehibe aminao satria mbola afaka manana fahalalahana izahay hivavaka fa tsy afaka miafina ohatran'ny any amin'ny tany hafa fa manana izany fahalalahana izany. Ka ingany raisinay ho tombontsoa lehibe izany Tompo satria tianay ianao. Ko meteza Tompo hanome anay ny fanainao masina androany mba hahatonga anay hisafidiny tsara mandrakariva hiaraka aminao.
da io ny tsiraray aby izay tonga eto hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany amen. Ho fanoizantsika izao fideranan'Andriamanitra izao dia hamaky ny salamo fahatelo amby zato, ny andiny salamo fahatelo amby zato, ny andiny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Jehova efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Misaorany Jehova ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra, sady mankatoa ny didiny ary mihaino ny feon'ny teniny. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Misaorany Jehova ny miaramilany rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Misaorany Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakany, misaorany Jehova ary fanaiko. Amen. Amen. Manohy ny fiarabana nataony madame pasteur Ranabavy lova teo ny tenako. Ny fotoanantsika androany dia fotoana hafakely araka ny efa fantatsika efa nolazaina ombeny. Isy ny fanoloran-jaza satria sambatra betsika eto amin'ity fiangonana ity fa mitombo ary tsy mitombo miandalana fa mitombo aingana. Koa isy ny fanoloran-jaza izay atao androany ary ao anatin'izany koa amin'ny folakandro dia efa fantaritsika ny fotoana manokana iraisana amin'ny fanaovam-beloma ara ofisialy ny pasteur mianakavy eto amin'ity fotoana ity. Hira isika izao Jesosy eo arotsay ny andiny voalohany sy faharoa ary ny fahaefatra eo mpipetrahana ihany.
tianifuna analaniaiai itaridalanana riandunana tungaiza fatena karakaina velumvelumira amboarinda upanduva fiainana mandakiza kanifuna uvaova otena laparira asunifuna viuviulapana oamasirusaina nutara duniana. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Misaoran'i Jehovah ry fanahiky ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiky ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Tonga amin'ny fotoantsika izao atsiarovantsika indray, mino fa matsiaro tsika isan'andro fa tahiny tompo, fa tonga koa izao ny fotoana izay atsiarovantsika manokana hoe mitahy antsika izy ary amerenantsika aminy ny ampahany amin'izay zavatra efa nomeny antsika. Manasa sahady ahako ny diakona andalo eny andalo hitaty ny fanatitra sy ny ampahafolony, dia tsika dia hira ilay hira manao hoe Dieu ta fidélité.
hitsangana hivavaka isika. Andriamanitra tompo ty anay eo, na dia eo aza ny tsy fahamendre anay, dia mahatsapa izahay fa tahinao hatrany. Mahatsapa izahay tompo fa omenao rivotra madio ary iainanay izany. Mahatsapa izahay fa arovanao na eo amin'ny asa izay ataonay izany, na eo amin'ny fiainana andavanandro. Koa noho izany tompo dia atolotra ianao ny haja, ny saotra, ny voninahitra noho izany fitiavana lehibe izay omenao anay amin'ny fomba manokana izany. Indro ary ankehitriny atolotra ianao ireo izay notsiramby ny tanana, izay avaty aminay vokatry ny fo, izay anatanterahana ny asanao. Koa raisy tompo izany fanatitra izany mba homanim-pofona eo amin'ny seza fiandriananao, ary ihany koa mba havitana ny asa izay nanirahanao anay. Raha eo amin'ity sabata ity ihany koa dia manatrika izao fanovavana fiderana izao izahay. Koa meteza ianao tompo hijery ny sambatan'olona izay manatrika eto, ka sy io ny fonay tompo, ary aokenao hanome anay ny fiadanam-po, hanome anay ny fahasoavana, hanome anay ny fitahiana izay manana ambiampy. Amin'ity sabata ity koa dia te hiantso izahay hoe tongava ianao tompo, hanasitrana ireo izay miaina ao anatin'ny fangiry firiana, ireo izay marary, ireo izay mirorosaina, ireo izay sahirana eo amin'ny fanapahan-kevitra, ireo izay mila vavaka, ireo izay mitady ianao tompo, tongava ianao hanasitrana ireo olona ireo. Ny tenin'Andriamanitra izay horaisinay ihany koa amin'ity sabata ity dia meteza ianao hiteny amin'ny alalan'ny pasteur Fidy, hanambara aminay izay zavatra tianao resahana aminay, mba ho lesona lehibe izay tsoahanay eo amin'ny fiainanay izany, mba ho lesona lehibe izay ampatanjaka anay ary hoentinay eo amin'ny fiainanay naiza toerana izay alehanay. Raha io fenoy fifaliana ny ankizy madinika izay tafaraka eto, fenoy fitiavana ny tanora, fenoy fahasoavanao ny lehibe, ary fenoy ny fanainao masina ity toerana ity, ka ho fifaliana ny fiarahanay mandritra izao tontolo ny sabata izao. Misaotra raha eo satria mpamaly vavaka ianao ary tianay tsirairay avy. Izany no irinay sangatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Anomanantsika ny foamam-panantsika andray ny afatra androany dia manasa ny koraly sahady sangany ety aloha n'olotra hira ho antsika. Irainay izay an-danitra no irainay androany ho arehetrarehetra. Fatatsika fa
rehefa manao ny vavaka io tsika dia mariky ny mampiraitam-po amintsika satria rehefa manonona hoe rainay isika dia hitovizana zany a ny dadantsika ka engany zany mba hitarika atsika hahay fankaty hifamela heloka koa.
Misaotra an'Andriamanitra tsika, misaotra ny ray izay niraintsika teo noho ny fahasoavany, noho ny fitiavany, noho ny famindrapony. Misaotra anazy ny mampivory atsika eto, misaotra anazy afaka midera sy mankalaza ny anarany androany. Fotoan-dehibe tokoa androany satria sabata, andro fety. Fa tsy izay fotsiny fa andro fety koa satria misy fanoloran-jaza. Misy ray aman-dreny te hitondra ny zazany ho atolotra an'Andriamanitra dia tonga eto isika vory maro hanotrina andreo ray aman-drenindreo. Somary zava-dehibe koa ny androany satria androany angamba mitory-teny farany indrindra amin'ny Masetel amin'ny hoe pasteur ny fiangonana. Fa ny faniriako hoe mbola hiverina indray andro any indray sitraka reo dia mba miontsika. Dia somary mieritreritra ihany inona zany ny hafatra faraparany men'Andriamanitra antsika miaraka amin'ilay fanoloran-jaza, miaraka amin'ny zavatra isan-karazany eto amin'ny fiainana amin'ny famaofao. Inona zany mety hoe hafatra hoe tsara dia vavaka tamin'Andriamanitra dia tia ny tonga tamiko hoe mifidy ny ho mpandresy. Je choisis d'être vainqueur. Ny fidiko izy ity satria 12 taona lasa zay sy ndray andro sy ngamba 20 ora vita batisako. Dia io no teny men'ilay pasteur na hoe ao amin'ny Apokalypsy 7:1-20 mivaky toy izao hoe izay maharesy dia avelako hiaraka mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est Jésus qui parle. Et pourquoi j'ai choisi ce verset? Je disais aussi parce que ça me rappelle l'anniversaire de mon baptême il y a 32 ans. Mais aussi parce que être parent, chers amis, c'est un combat. Hitodika manokana amin'irany amin'ny ray aman-dreny ho an'ny Oriana sy Rufin, ho an'ny mbola sy rado. Fa mikasika ho antsika rehetrarehetra ihany koa. Ho an'ny ray aman-dreny rehetrarehetra ato amin'ity toerana ity, fa na sy ray aman-dreny ary ianao, na atao raha-mpitovy ianao, maniry no ray aman-dreny dia efa fantara dia n'izao fa mananjanaka dia ohatra ny ady. Fahasambarana fifaliana fa ohatra ny ady ihany koa. Ohatra ny ady amin'ny fiainana rehetrarehetra. Efa renareo ngamba fitenin'ny vazaha izy hoe petits enfants, petits problèmes, grands enfants, petits problèmes qui se multiplient. Donc c'est un combat. Fa zao mifiditsika ho mpandresy. Fiditsika ho mpandresy amin'ny fitezana, fiditsika ho mpandresy amin'ny fiainana, fiditsika amin'ny fandresy ho mpandresy amin'izao fiainana andalovantsika izao ho mandrakizay. Fa mety hoe le ady angamba mety tsy araka ny eritreretantsika anazy. Voalohany indrindra ady ho antsika, ho an'ny tena. Faharoa manarakarak'izay ady tsy amin'ilay olona manodidina eo na amin'ilay zanaka le mitomany na le tsy hita izay anaovana anazy, fa ady amina fahefana izay tsy hita maso, tsy fantatra. Ary ny farany indrindra dia ady efa azontsika fandresena sady. Satria Jesosy efa mpandresy dia omeny atsika izay fandresena izay, omeny atsika. Izay no mahatonga antsika hoe afaka miteny sady izao hoe mifidy ho mpandresy aho. Ry ray aman-dreny malala, fidy ho mpandresy ianao amin'ny fitaizana ny zanakao.
ary io ady io a tsy hoe zao ihany fa mandrak'izay mandra-pahaverenan'i jesosy a dia izy foana le izy foana le izy ka iverenako zany a ny ady voalohany a dia noho ny amin'ny tena ihany la victoire sur soi sady tsy hoe ny tena rery fa zay mombamomba ny tena rehetra ny resaka hoe autosuffisance zany mahavita tena vitako dia eo anisan'izay koa ny fandresena ny hoe fanambaniana ny tena ny mombamomba ny tena rehetrarehetra zany ny fahavalo sarotra indrindra dia ny tena hitako hoe toy ny ray rehefa mitomany le zaza dia ny mafy indrindra ny miaina efa haiko le izy dia tsy mampanina fa zaraiko rehefa mitomany le zaza dia ahoana moreriny miteny io fa sarotra be mihitsy miady amin'ilay torimasony tena sarotra be mihitsy rehefa misy olana dia ny mora indrindra dia ny miteny manao hoe faotin'le zaza tsy tena hoe faotin'le akaiky eo satria iny efa nataony adama sy eva iny efa endritsika tsy mamerina an'izay intsony raha mbola mamerina ndraindray dia tadiova tsy faotin'le ray mihitsy fa faotin'ny tena le combat voalohany indrindra ny ady sarotra indrindra voalohany dia le ady momba n'le enao le toetranao jereo tsara fa rehefa mitombotombo le zaza iny ny toetra ratsy rehetrarehetra tsy tianao an'le zaza dia tadiova toetranao daholo dia mangina fotsiny hoe za ohatrohatran'izay ny ady voalohany indrindra tokony atrehintsika zany dia le ady momba ny tena raha tianao amboarina le zaza tianao amboarina ny manodidina dia nenao aloha no amboary voalohany fa aza ny hafa ianao aloha no ataovy ady voalohany ao anatin'izay le ady momba ny tena zay ihany dia le hoe autosuffisance na hoe mahavita teny vitako hoe haiko hoe tsy mila anao tsy mila ny hafa fa vitako zao ny vakitsy ao amin'ny apokalypsy ao amin'ilay teny le nyvakiana teo ihany zao ny zavatra teneny ny soratra masina ozy izy hoe ao amin'ny laodikia zany ozy izy manan-karena ary efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra sy malaheso sy jamba sy mitanjaka ao amin'ny 9:17 lehilahy tsy mahavita teny ianao fa mila n'le ramatoa akaikinao izay ny sitrapon'Andriamanitra ry raha vehivavy malaza le hira Jean-Jacques Goldman hoe elle a fait un bébé toute seule zao efa possible tanteraka ilay izy vao nifidy lalàna ny député dia afaka manao fa na zany ary vehivavy na mahavoatra nyreny ary nareo dia tena ekeko mihitsy ao an-trano misy tena mahavo be fa tsy mahavita tena koa ny vehivavy fa mila andra lehilahy ary sy mila ny hafa ihany fa indrindraindrindra mila n'Andriamanitra aoka isika tsy tompo teny fantatra hoe tena vitako haiko tsara daholo ny rehetrarehetra fa mila n'le anankiray ary mila n'Andriamanitra fa soavana be zany hoe men'Andriamanitra namana fa tsy irery misy ady anankiray koa momba ny tena izay tena sarotra be miady aminy dia le fanaratsiana ny tena misy tena mahay be an'ilay izy mihitsy ny anankiray le hoe vitako hoe mahay ny zavatra rehetrarehetra fa ny anankiray ndray tena tsy mahay nininina mihitsy zany tena tsy ninina haiko mihitsy tsisy fantatro ratsy be koa zany ary tokony hiadiavantsika le izy satria rehefa mitena an'izay tsika dia ohatra ny manaratsy an'Andriamanitra ohatra ny manao an'Andriamanitra hoe na tena nataonao tena tsinitsinina mihitsy ane zaty tena tsy mahavita ininina mihitsy tsy mahay nininina nefa
efa nataon'Andriamanitra ny nanao anao ho soa sy tsara. Matoa tonga le zaza io dia satria fantatr'Andriamanitra fa vitanao io, ainao io. Fa ankoatran'izay dia misy ihany koa le hoe fatokinan'Andriamanitra izay nanao anao ho tsara sy soa. Raha tianao ho tsara sy soa le zaza dia fataro aloha hoe ianao aloha nataon'Andriamanitra ho tsara sy soa, mahatonga n'io zaza io ho tsara sy soa. Raha ohatra ianao ka tsy vanina, mialatsiny amin'ilay fomba fitenenana, dia tsy ho vanina koa le zaza. Fa raha tsara sy soa ianao dia tsara sy soa koa le zaza. Ka dia raiso aloha izay fahasoavan'Andriamanitra izay dia tsoay daholy izay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra. Ny ady faharoa izay tokony ho atrehantsika dia izao le hoe ady amin'ny fahefana tsy hita maso. Izao ny vakin'ilay teny ao amin'ny Efesiana toko fahaenina. Efesiana toko fahaenina dia mivaky toy izao izy. Fa isika ozy izy tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy ny mpanjakana izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy rehetra any amin'ny rivotra. Ny tsoako voalohany indrindra dia izao, ny fahavalontsika rehefa miady dia tsy hita maso eo. Inavy moa le hita maso? Ovaiko izany le izy. Ny fahavalontsika verika, ny fahavalontsika dia tsy hita maso eo. Raha ovaiko le fomba fitenena azy dia izao hoe tsy fahavalontsika le hita maso. Raha iresaka momba mpivady fotsiny matetika mantsy izay ny eritreritra hoe le lehilahy na le vehivavy ny fahavaloko satria tsy tia mihitsy izy, tsy manampy mihitsy izy, tsy mba mifoha mihitsy izy rehefa mitomany le zaza, tsy mampinono mihitsy izy. Ny lehilahy moa tsy afaka mampinono, mialatsiny, fa afaka manome biberon izy. Tsy le lehilahy zany na le vehivavy no fahavalontsika fa zavatra hafa tsy hita maso eo. Tsy le zaza ny fahavalontsika na mahasosotra ohatry ny inona ary izy, tsy iny ny fahavalontsika. Tsy mahasosotra le zaza, mahasosotra izy rehefa mitomany foana, mahafatifaty foana ny zaza. Adinoy tanteraka zany hoe fahavalonao le anankiray eo. Tsy fahavalonao mihitsy le olona ao am-piangonana, tsy fahavalonao mihitsy le mpiara-miasa, tsy fahavalonao le olona hita maso eo, fa ny fahavalo hitolomantsika dia le zavatra ny tsy tany. Ary tena mahafinaritra anazy havana dia ity, somary ohatry ny mampatahotra le izy nefa hitako hoe tsara. Aussi izy moa hoe amin'ny teny frantsay hoe contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Inona dikan'izany? Any an-danitra any le fanahy ratsy, fanahy zany hoe tsy hita maso, any an-danitra le izy. Zany hoe inona moa no azonao atao hiady amina zavatra tsy hitanao? Tsisy. Dia alao milefitra fotsiny alao manaiky fotsiny alao manao hoe tsy vitako, tsy vitako fa an'Andriamanitra. Tadidio tsara, on ne combat pas contre la personne qui est en face de nous. On ne combat pas contre des gens qui sont proches de nous, qu'on voit. On ne combat pas contre les collègues, contre les gens de la famille. Le combat est ailleurs. Et c'est contre des puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. On va donc laisser à Dieu le combat. Arzay ny farany. Tiako zaraina amintsika eto hoe ny fahatelo farany dia zao hoe le ady an'Andriamanitra
ady an'Andriamanitra ary efa nomeny atsika ny fandresena. Zao le teny vakintsika tao amin'ny le teny vakintsika tao amin'ny apokalypsy teo ozy izy hoe zay mandresy ozy izy dia ataoko mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana tahaka anazy zay efa nandresy. Zay nandresy ozy izy dia avelako hiara-mipetraka amiko ambony seza fiandrianako tahaka ny nandreseko. Dia misy tantara zay, misy teny zay angamba efa renareo le izy eo amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Misy teny ohatran'izao le izy vakiko amin'ny teny frantsay le izy hoe n'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Le tantara ty tonga zany ny zanak'Israely dia teo anatreny zanak'Israely teo feno fahavalo Moabita sy ny Amonita dia miaraka tamin'ny firenena hafa. Dia zareo kely bitika dia feno tena rakotra be dia be mihitsy zareo. Dia le mpanjaka tamin'izany hoe Josafata natahotra izy, natahotra daholo ny vahoaka rehetra hoe ahoana reny fomba hiadiavantsika amin'reto vahoaka be reto. Dia tonga ny mpaminany dia niteny nizara n'ity teny ity izy hoe aza matahotra ianareo izy izy, aza miororo ianareo izy izy par rapport eo anatrehan'ireo le vahoaka be ireo. Tiako ampitainantsika le izy hoe aza matahotra ianareo, aza miororo amin'ny ady rehetrarehetra isan'andro tsy maintsy atrehantsika. Be dia be ny fahavalo, be dia be ny fahasahiranana, be dia be ny zavatra manahirana, be dia be. Fa aza matahotra, aza miororo. Ry ray aman-dreny efa vita, be dia be ny ray aman-dreny efa nandalo teo samy navita daholo. Indrindra le terabao vitanareo koa io, fa aza miororo, aza matahotra. Na tsy fantatra ary indraindray hoe marary ve ty zazy ty sa maninona izy mitomany. Na tsy fantatra hoe inona re mahazo an'ity zazy ty, atao daholo izay mety rehetrarehetra. Tsy fantatra, aza matahotra, aza miororo. Eo anatreny fahasarotany olana. Na sarotra ary ny fitantanana ny fiainana, na sarotra ary ny fitadavana, na sarotra ary ny zavatra isana karaza mitranga, aza matahotra, aza miororo eo anatrehan'izany. Dia mitoy le teny manao hoe izy hoe tsy anareo izy izy ny ady fa an'Andriamanitra. Tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Ary ny tena zavatra tsara dia ty, le Andriamanitra tompony ady dia efa nandresy. Ny zavatra nitranga tao amin'io tantara faharoa toko faharoapolo io dia izao azonareo vakiana rehefa tonga any an-trano. Teo zany le fahavalo be dia be, dia izao no tenen'ilay mpaminany hoe aza matahotra fa an'Andriamanitra ny ady ozy izy. Dia inona nataony zareo? Nivavaka zareo, nivadianina izy dia rehefa hoe tokony hoe hifidy hoe olona mpiady andeha hiady, inona ny zavatra nataony zareo? Nifidy izy mpihira hideran'Andriamanitra. Izay no nataony. Efa nahita ve nareo hoe andeha hiady dia ny musicien no alefanareo voalohany, ndana zareo miady, ny mpihira. Teneniko aminareo fa ny musicien matoa izy mipetraka ao ambadika ireo instrument ireo dia satria ao izy ny en sécurité. Dia izy ireo ndanareo mihira ety aloha ery, fa izay aloha ambadika le gitara sy le piano. Dikaro za ohatran'izay no nataoko. Taloha izay rehefa mihira nandeha nihira teny an-dalana dia matahotra n'le hoe mihira menatra be mihitsy hoe hihira eny an-dalana zany. Tena hoe menatra sao dia misy olona mahita. Dia mihira gospel zany izay efa harivariva ny ary dia efa maizimaizina dia iny aloha efa tsara be, fa
za koa tena mijanona ambadika le piano foana satria ao no ohatrany hoe takona zany. Dia le mpihirana le tseloesy dia za mampirisika antrareo iny ao miraha mafy. Ohatran'izay nataony zareo reto rehefa hiady dia tsy nifidy mpiady izy hoe tana fitaovam-piadiana fa mpihira. Ny zavatra azoko tsoahana amin'izay dia zao rehefa mafy ny ady dia miderahan'Andriamanitra mihira misaoran'Andriamanitra. Rehefa azonareo sahady ny fandresena. Avelao Andriamanitra hiady. Tenenin'Andriamanitra anao io fa tsy anaty tsy vitako. Anao io Andriamanitra, aza miady. Rehefa mandalo fotoana sarotra isika dia matetika ny réflexe voalohany indrindra dia zao hoe ahoana no anaovako anazy. Tady vahaolana isan-karazany. Fa Andriamanitra mampianatra antsika hoe avelao ataoko. Dia omeko anao ny vahaolana. Todilo amin'Andriamanitra voalohany indrindra. Mifidiana, mpihira, vakiony ny tenin'Andriamanitra, mivavaha misaoran'Andriamanitra fifanomeny anao sahady ny fandresena. Ry ray aman-dreny, efa men'Andriamanitra, efa nandresy Jesosy Kristy. Zanany koa ireo zaza kely ireo, zanany ireo, ary efa nandresy izy. Avelao azy ny fandresena dia raisiko ho anao koa izay fandresena izay. J'aimerais m'adresser aux jeunes qui ne sont pas encore parents ici. Et j'aimerais résumer un petit peu le message d'aujourd'hui pour eux aussi. La vie, c'est un combat. Et ceux qui ont choisi d'être parents vont avoir des défis dans la vie. Et vous aussi, jeunes, votre vie aussi, c'est un combat. C'est des combats qui commencent maintenant. Et peut-être que le lieu le plus sûr pour vous, c'est d'être avec les parents. Mais le jour viendra où vous allez dire aux parents, c'est bon, maintenant je suis grand, je vais y aller, je vais m'envoler avec mes propres ailes. Et c'est tant mieux, mais c'est le meilleur enseignement dans notre vie. Et aujourd'hui, dans le message qu'on a partagé, j'aimerais vous partager 3 combats qui vont vous attendre. Le premier combat, c'est contre vous-même, mais aussi contre votre autosuffisance. Quand on se dit, je suis capable, papa, maman, je suis capable, j'y vais, je peux y aller moi tout seul. Ça, c'est le premier combat. Et le pire, c'est que quand on dit à Dieu, je n'ai plus besoin de toi, Seigneur, je peux y aller tout seul. Je suis beau, belle, jolie, je suis merveilleux, je suis talentueux, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus besoin de vous, j'ai pas besoin de toi. Ça, c'est le premier combat. L'autre combat, c'est de se dire, je ne vaux rien, je ne sais rien, je connais rien, je suis nul. Je vous invite à vous battre contre ces pensées. Et la meilleure chose pour se battre contre ça, c'est de dépendre de Dieu et de se dire que Dieu vous aime et vous aurez toujours besoin de lui et vous êtes des créatures merveilleuses. Le deuxième combat, c'est de se dire que vous avez des combats contre des esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. C'est pas contre les parents, c'est pas contre les copains ou des objets qu'on voit qu'on combat, c'est contre des choses qu'on ne voit pas. Ayez toujours la pensée que le combat, c'est Dieu. Et c'est la troisième chose,
c'est que le combat appartient à Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que lui, il a déjà remporté la victoire. Il était mort sur la croix et il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et il veut que cette victoire soit à toi aussi. Habituellement, j'aime laisser un objet, laisser une image. En conclusion de ma prédication aujourd'hui, je ne laisserai aucune image. Mais j'aimerais laisser quelque chose qu'on ne voit pas ou quelqu'un qu'on ne voit pas pour chacun d'entre nous. Et dans le combat de la vie, faites-lui confiance. Il s'agit du souffle de Dieu. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui combattra pour vous. C'est lui qui remportera la victoire avec vous. Il y a des paroles dans la Bible qui disent « prier par l'Esprit ». Et ça peut vouloir dire plein de choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ceci. Si vous dites « je ne sais pas prier, je ne connais pas le Saint-Esprit », j'aimerais vous laisser ceci. Quand vous êtes face à un combat et que vous ne savez pas comment faire, aspirez l'Esprit de Dieu. Cherchez l'Esprit de Dieu. Faites et recevez l'Esprit de Dieu. Même si vous n'avez pas de mots, même si vous ne savez pas quoi dire, soufflez, aspirez. Soufflez tout ce qui n'est pas de Dieu. Soufflez vos colères, vos tristesses, vos peines, vos combats. Soufflez. Et aspirez l'Esprit de Dieu. Ça semble peut-être simple comme ça. Ça semble peut-être trop facile. Mais je vous invite à faire cette pratique, non seulement en pensant que c'est possible, mais avec la conviction que l'Esprit de Dieu, vous invitez l'Esprit de Dieu à vous remplir. Je vous invite à faire un instant l'exercice. Pensez à vos combats. Pensez à vos souffrances. Pensez aux choses qui vous peinent. Pensez à vos maladies. Pensez à vos doutes. Et je vous invite à souffler. Expirez toute chose qui n'est pas de Dieu. Pensez à tout le mal qui vous remplisse et expirez. On y va. Et maintenant, invitez l'Esprit de Dieu à vous remplir. Et non seulement vous aspirez comme ça, mais vous appelez au secours et vous dites « Saint-Esprit, viens me remplir et aspirer ». On va faire les deux ensemble. Les mauvaises choses, on expire et l'Esprit de Dieu, on se remplit. On y va et on va faire 3 fois de suite. Prions comme cela dans le silence. Vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez penser aux mauvaises choses que vous allez expirer et vous soyez surtout convaincus que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Faisons ensemble après 3. 1, 2, 3. Père éternel, nous sommes venus ici parce que nous aspirons ta présence dans nos vies. Nous sommes venus ici parce que tu connais nos fardeaux et nos peines. Nous sommes venus ici parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être allégés par toi. Oh Seigneur, viens, enlève tout ce qui n'est pas de toi.
et remplis-nous de ton Esprit Saint. Je te prie, Père, pour les parents qui amènent leurs enfants ici aujourd'hui. Que le combat soit remporté, qu'ils soient vainqueurs. Et que tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie, qu'ils puissent l'enlever, l'expirer. Et qu'ils invitent ton esprit à les remplir. Amen. Je vais inviter les parents à venir ici, amener leurs enfants. Oriana, Ruffin, Boule, Erad. Ny fanoloran-jaza tahaka izao dia misy antony maromaro. Ny antony voalohany indrindra dia fisaorana an'Andriamanitra fa tia Andriamanitra ary fanomezana anisan'ny zava-dehibe indrindra ny zazakely. Manana ny gracia tsika ary manana ny izy ahy. Izay ny antony voalohany indrindra. Ny antony faharoa dia fangatantsika fitahiana ho azy ho an'ireo zazakely ireo ho azy ny rahavavikely. Fa koa fangataham-pitahiana ho an'ray aman-dreniny. Anisan'izao fanoloran-jaza izao koa dia fanolorana ny zaza amin'ny fiangonana, manao hoe ireo zaza izy ny ray aman-dreniny zanak'Andriamanitra izy ireo, fa tsika fiangonana koa dia ray aman-dreniny ireo zaza ireo. Izany hoe adidintsika koa ny fanotronana sy ny fanabeazana ireo zaza ireo. Manaiky an'izay aloha ve nareo sao dia diso ahako. Dia ankoatran'izay mivavaka tokoa tsika fiangonana hoe hanotrona ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana. Hivavaka ho azy, hampahery azy, hanampy anazy. Rehefa ohatra hoe tokony hitondra ny zazakely any amin'ny hôpitaly dia misy manolo tena hoe za hikarakara an'le sokiny. Na hoe hikarakara sakafo ho an'ny rainy, na ho an'ny reniny. Anjarantsika koa manotrona anazy ireo. Fa alohan'ny hivavahantsika dia saika hangataka kely aminareo mandraisa micro. Saika hanontany anareo hoe hafa kely ny anaran'ireto zaza reto. So le mba misy ahatra tianareo tenenina momba le zaza, mba misy faniriana tianareo koa zaraina amintsika fiangonana, na misy koa fijorona vavolombelona tianareo zaraina amintsika fiangonana. Ia, faly miaraban'ny fiangonana dia faly miarabantsika rehetra mpanatrika koa na ny tompotrano, faly miaraban'ny Ruffin sy Oriana. Ariana sy Grace. Oriana azafady. No ho an'izy dia somary nisy contrarie kely ny fanirianay tany am-boalohany dia hoe fanomezan-tsoa ny anarany. Izany hoe nalaina tamin'ny anarako izany. Ny anarako nefa nyrado fanomezan-tsoa. Dia rehefa tonga tany amin'ny mairie dia tsy neken'ny mairie ilay izy hoe tapahana fa tsy maintsy misy etape maromaro efa te hanapaka an'ilay anarana dia tsy maintsy nisoloana ny anaran'ny mbola zany izy, soit ny anarako manontolo, soit ny anaran'ny mbola. Dia ny anarany zany Andria Malala ny noany. Dia namoty izy teo ho ana izy fanomezana foana avy amin'Andriamanitra dia raisinay am-po zay. Ny prénom ngamba meko amin'ny mamany. Ny prénom izy nalaina avy tamin'ny teny gasy anankiroa hoe izy ay.
misy teny zay ao amin'ny baiboly ao amin'ny Jeremia toko 4:3 5:7 ka hatramin'ny 5:7 fa 5:7 any no raisiko zaraina amintsika hoe izy oloko ary izao Andriamanina. Dia izay no tena anton'ilay izy hoe an'Andriamanitra izy aloha voalohany indrindrany dia avy eo any ray aman-drenina dia atsika fiangonana sy ny fianakaviana. Izay no dikan'ilay hoe izy ahy. Mélodie izay tia mihirahira izay ihany dia izay fotsiny anton'ilay mélodie. Izay tompoko. Satra tompoko. Di graciat. Voalohany indrindra misaotra amin'ny fiangonana. Miala tsiny fa tsy mahay miteny fa ataoko fohifohy anakay angamba. Ny anarany Gracia Way Heriniana. Heriniana zany ny anarako. Gracia avy amin'ny hoe Gracia Dieu zany. Anarany moa Way misy Way. Anarany mamany Way. Fijorona vavolo momba anazy efa niteraka zay tamin'ny voalohany dia tsy azo indroa ngamba zay dia tsy niazo dia farany alohan'izay nanamboatsy anazy mihitsy nivavaka zay nandoaliky dia tonga izy dia izao ny teny hoe ataovy Gracia satria Gracia Dieu le atongavana. Dia le zaza ty zany atolotra amin'ny fiangonana ary tena tiako ho lehibe amin'ny fiangonana surtout amin'ny fitaizana azy amin'ny ara-baiboly sy manodidina zany. Indrindrandrindra koa izy roa mianadahy regny satria tia andeha zareo zany tia hivavaka fa mbola miezaka mampianatra andreo teny gasy fa ato moa misy tsy dia nahita ankizy firy reo mitovy amindreo dia tsy tonga reo amin'ile mandeha mivavaka satria reo mila namandreo mitovy amindreo dia lasa tsy afaka zarery avao mandeha. Dia izao moa mety possible ho andeha reo rehefa misy namana. Dia misaotra antsika fiangonana amin'ny rehetrarehetra zay dia zay ngamba ny teny fohy kely izy zay fa misaotra betsaka. Misaotra indrindra. Dia androso asika amin'ny fandrorana anazy amin'ny fangata-pitahina manokana ho anazy ary fisaorana an'Andriamanitra ka mangataka ny olona Pâques sy olona Dax anatiny ety hiaraka tsika hanotrona anazy mianakavy kely reto dia Manas, je vais inviter aussi Richino et Harmonie à venir ici et entourer aussi la famille. Raha ohatra ka misy loha olona eto amintsika sy loha olona ka te hoe ho avy ety koa hanotrina anazy mianakavy reto dia asaina hoe anatony ety koa hiaraka hivavaka hanotrina anazy. Hiaraka hitsangansika fiangonana hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra io fifaliana tokoa ho an'ny ray aman-dreny fa ho anay fiangonana ny mandray ny Gracia sy Zia eto amin'ity fiangonana Masedala ity. Misaotra anao satria avy aminao ireo zaza ireo. Misaotra anao noho ny fitahinao ny ray aman-dreniny. Mivavaka aminao izay Tompo mba ho toa amin'izy mirahavavy kely ny fahasoavanao rehetra, hitombo amin'ny fahasalamana izy amin'ny teny, amin'ny tanjaka, amin'ny saina, amin'ny fanahy, amin'ny fahalalànanao. Ho tahinao ny ray aman-dreniny homenao hery, fahalalàna, fahendrena, fahasoavana rehetra ary fitiavana feno amin'ny fanabeazana izany zaza izany. Izay mpiangona Tompo, omeo koa fitiavana feno ary fahendrena ary
ny fananao masina ny hanosika anay ahafahanay manaraka andreo zazakely ireo koa ahafahanay koa manabiana azy amin'ny fahalalananao ahafahanay koa manotrina ny ray aman-dreniny mampahery ny ray aman-dreniny mivavaka ao andray aman-dreniny mikarakara ny ray aman-dreniny tsy ny zaza ihany fa izy menakavy kely. J'aimerais aussi te prier, Père, pour Richino, Harmonie. Merci aussi pour le beau cadeau d'être grande sœur, grand frère. Que ton amour les comble aussi. Et merci, Père, pour leur soutien. Merci pour tout ce que tu leur fais dans la vie pour que Gracia puisse grandir auprès d'eux, rempli et couvert de ton amour. Je te prie, Père, pour que chaque parent ici soit comblé de ton amour. Je prie pour l'assemblée, pour les parents que nous sommes ici dans cette assemblée, que tu nous couvres aussi de ta grâce, que nous puissions aimer et continuer à aimer et ne cesser d'aimer nos enfants pour qu'ils puissent aussi être victorieux. Je te prie aussi, Père, pour que non seulement aujourd'hui, mais tout le reste de nos vies, que nous puissions nous entourer les uns les autres, nous aimer les uns les autres, dans ta grâce et dans ta bonté. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ante mantany hitoetra mandrakariva aminareo. Ny tanan'Andriamanitra ny hipetraka aminareo, hipetraka amin'ireo zaza ireo. Izy any hanaraka an'ireo zaza ireo mandrakariva ary hitoetra amin'ny ray aman-dreny mandrakariva dia izy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Andraso kely aloha ngamba misy fanomezana. Marika kely atolotry ny fiangonana ny mpikarakara. Afaka mipetraka tsika fiangonana ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny zazakely koa. Tompo hideranareo dia tsika fiangonana no fahofantanana Andriamanitra ny ompanareo mandrakariva. Alohan'ny hamarana antsika izao fotoana izao dia indray tsodrano avy amin'Andriamanitra isika. Nous allons recevoir les bénédictions de la part de notre Seigneur. Pour clôturer ce moment, je vous invite à vous lever et cette bénédiction, on va le prononcer, on va le recevoir dans Apocalypse chapitre 3 et à partir du verset 19. Le Seigneur veut être avec nous. C'est notre Père, c'est le Père de chacun d'entre nous ici. Et il nous dit ceci: moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur que tu es, je te ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que Jésus-Christ
celui qui veut habiter avec toi, qui veut habiter chez toi, qui veut souper avec toi. Celui qui a remporté la victoire te donne la victoire dès maintenant et à jamais. Va en paix. Amen. Yakitsangana ansika hira ilay firana hoe fiadanana feno. Fiadanana feno numeni tesoza luara nuzatima urisa favovela vukua kuasasa tukua niutamaruza efanata Fiadanana feno numeni tesoza napiabeni mauri mazu fiarovana mafi namabeni nafi kama ihunu namanita Nous vous souhaitons une très bonne suite de sabbat et rendez-vous à la clairière, c'est ça? Misy annonce kely. Afaka miperakitsika. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fitahiny antsika.